faly a miaravantsika ny tokantrano any a amin'ny alalan'izao fizarana izao de manonona ny fiadanana amintsika rehetra. Ny zavatra ho resahantsika an'io a de momba ny resaka hoe jiosy. Be da be mihitsy ny olona miazakazaka amin'io a firazanana titre etikety hoe jiosy io. Ary raha mandinika tsika eo anivon'ny serasera ny eo anivon'ny fiarahamonina de saiky misoratena daholo ny olona. Ary ny malagasy ary am'izao ora sy fotoana izao izao zavatra iresahantsika izao a am'izao vanim-potoana izao a de tsy vitsy ny karazana secte, ny karazana antoko miforona sy misandratra miseho masoandro a ary manadiny mihitsy ny maha-malagasy fa manindraindra hoe jiosy. Ary ny tena zavatra mampime sy ny zavatra azo atao koa hoe afaka atao ivon'izao sy izao zao fa tsy hivalam-paratsika satria tsy intéressant le izy de tsindriana mihitsy hoe ny malagasy de jiosy. Ny dikan'izay zany de hoe fafana daholo ny resaka rangita, ny resaka rafoy, ny resaka histoire ny ancêtre rehetra tany ariana tany zany de kosehana fa atao an'izay théorie de remplacement zay hoe jiosy ny malagasy. De maka ohatra kely vitsivitsy fomba fitafy, fomba fiteny de zay mifanandrify amin'ny fambara jiosy ohatran'ny hoe salama sy ny shalom de atao mifanitsinitsy ohatra ny fitafin'ny malabary sy ny rebareba jiosy, ny resaka tehana mpanjaka de ampitovina amin'ny an'osy zavatra ohatrohatra zany zao tonga de saringitina hoe culture jiosy de tsindriana zany am'izay hoe jiosy ny malagasy. Or nefa ty resaka jiosy ty a de misy heviny be mihitsy ao amin'ny baiboly. Io resaka jiosy io a io firazanana jiosy io de mazava ny nambaran'ny baiboly fa ny jiosy no ny fidian'Andriamanitra tsy toa anehoany nisy révélé izy tamin'ny jiosy tamin'ny firenena jiosy ny fiangonana Israela ny vahoaka hebreo no fidiny manokana ny teny jiosy atreo fotsiny le izy. Ary rehefa vita rehefa tanteraka ny faminina izany hoe ny fiavian'i Jesosy Kristy de tsy mijanona amin'ny jiosy tsony fotsiny ihany ny famonjena sy ny fivavahana hoe mitodika any Jerosalema fa mipaka amin'ny olombelona rehetra. Raha mandinitsika any amin'ny Genesis 1:1 any efa nisy sahady ny tahaka ny hoe karazana fanambarana nataonjotona amin'ny nikororohan'ny fiteniny sy nandravany ny tilikambon'ny Babilôna satria efa fantatry totoa tamin'izany fantatry Jesosy Kristy tamin'izany fantatry Elohim El Shaddai tamin'izany fa betsaka no ho avy amin'io titre hoe jiosy Israel hebreo vahoaka fiangonana Israely io ka hanandra-tena ilaza ny tenany ho ambonindreo rehetra ampiseho ny maizy azy am'izay resaka titre etikety juif zay fotsiny ilazany fa izy no voafidy ilazany fa izy no marina, ilazany fa izy manana ny teny fikasana, ilazany fa izy no amboniny ny olona rehetra, izy no manana fifandraisana amin'ny tsy toa. Or nefa rehefa tena dinianao reny olona miazakazaka, reny olona manao korsa milanja zioka etikety jiosy sy ny fomba rehetra mahajiosy misoratena manandratra ny tenany manao théorie de remplacement ny gasy ao vadika ho jiosy sy ny sisa rehetra ireny rehefa dinianao de inona ny zavatra miseho tsy misy mifanaraka amin'le kultura jiosy akory ny fomba fiainany, ny fisainany, ny fieritreretany, ny fitondrantenany sy ny maha olona azy. Porofotsika zay nanahoana moa ny toe-po sy ny toe-panahin'ny jiosy tamin'izany vanim-potoana zany rehefa nividiany Jesosy izy, rehefa nividian'Andriamanitra tsy toa izy, rehefa nividiany El Shaddai izy
dia manahoana ny toe-panasy nandidina azy tamin'izany vanim-potoana izany. Voalohany indrindra dia nomena fanekena izy, ary ny fanekena ilay antsointsika hoe fanekena voalohany dia tsy maintsy nekeny ny vahoaka jiosy tamin'izany, ny vahoaka Israelina, ny fiangonana Hebreo, fiangonana Israelina tamin'izany. Ary raha vao mivadika amin'izay fanekena izay ny jiosy dia exclu amin'ny fiangonana, exclu amin'ny mahajiosy azy eo imason'Andriamanitra, satria ny zavatra mikaonty dia eo imason'Andriamanitra. Teboka voalohany zany ny jiosy dia no fidian'Andriamanitra, raha izay fanazavana fohy izay, ary nomena anazy ny tanàka ahafahany mijery, ahafahany mandalina, ahafahany manao analizy ny vision-n'Andriamanitra amin'ny alalan'izany tanàka izany. Teo anatin'izany tanàka izany moa boky 420 ny isany ho an'ny mpandinika sy ny teolojiana sy ny rapinika mahafantatra an'izany dia misy ny Torah boky 5, Neviim boky 8 ary ny Ketuviim boky 12. Dia ny jiosy, ny Hebreo, ny fiangonana Israelina dia mandinika izay voasoratra ao anatin'izany tanàka izany. Ary rahaka ohatra tsika hoe ny lalàna fotsiny dia ny ohatra hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao, ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny herinao rehetra, izay didy izay fotsiny, dia izay ny dinihan'ny jiosy anankiray, Israelina anankiray, Hebreo anankiray maraina mandra-parivony andro dia eo izy. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao, ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra. Zany ny toe-pona jiosy, zany ny toe-panahana Israelina anankiray, zany ny comportement nandrasany tsy to Yahweh Elohim amin'ny vahoaka Hebreo fiangonana anankiray. Ny zavatra misy anefa ireo milaza azy ho jiosy, milaza ny tenany ho jiosy, milanja ilay zioga etikety jiosy, inona zavatra misy? Tsy izay le comportement entin-dry zareo, tsy izay le fomba fiaina aseho andry zareo, tsy izay le etikety natiora isindry zareo, fa rehefa miresaka aminao izy, raha voafafinoana fotsiny ianao, dia inona zavatra miseho? Ny teny ratsy, ny opa, ny fanambaniana, ny dénigré, misalira ny religion'ny hafa. Zany le jiosy miresaka aminao, zany le jiosy mihazakazahany olona amin'izao miresaka izao. Ary betsaka ny gasy, betsaka ny malagasy no mifoha anatin'izay toe-tsaina pourriture izay. Pourriture, miala tsiny amin'ny fitenenana satria pour moi le izy confiture zany ny ao anatin'ny lohany, compote zany ny ao anatin'ny lohany reny olona reny, ratatouille sokafana ny betrony dia zany ny ao anatin'ny lohany, satria ilay toe-po nitakian'ny baiboly, ilay toe-po nitakian'Andriamanitra tsy to amin'ny mahajiosy azy, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Izay dia midika fa misy jiosy ny fitian'Andriamanitra, anehoan'Andriamanitra ny lalam-pamonjena, na dia efa perimiara satria Jesosy Kristy efa niseho ary efa tanteraka ny faminaniana. Dia tokony apetraka izay valeur izay, tokony apetraka izay asin'izay, tokony apetraka izay lanja izay amin'ny maha-promesse divin anazy, amin'ny mahazava-panahy azy izay nahidiny tsy to, na dia le hoe terme fifidianana fotsiny ara jiosy dia tokony amena asiny, mena izay image zay, apetraka mialoha. Ary amin'izay fotoana izay le olona mamelanja ny mahatsy to antsy to amin'ny fifidianana hoe jiosy. Ny zavatra misy mampalahelo dia tsy fantatro na hoe complexe le izy, fantrana ve, sa toe-tsaina efa mirefarefa mihitsy, sa vokatry ny coronavirus, sa tsy fantatro problème eo amin'ny fiainana ve, dépression ve, tsy fantatro zavatra ohatran'izany ve, sa vokatry ny média, ny télé, ny Facebook, ny radio sy ny sisa, influence, azo-panahy séduit
ohatran'ny fitsirian'ny karazana secte, fiangonana isan-karazana, kristianisme, clientélisme, business, dia mandeha koa izay zavatra izay. Mety ho marina daholo zany zavatra andresahako zany, any amparany any ozy mibako ny Timoty. Andro mahory, tia tena ho tia vola, mpandoka tena, eboebo, tsy manaja izay masina sy ny sisa. Verina amin'ilay zavatra andresahako teo sahady. Fa raha eo amin'ilay resaka complexe fotsiny angamba ohatra dia mety hoe raisiko ilay izy hoe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zao eto amin'ity zao tontolo zao ity, raha mandinika itsika dia saika ny jiosy no mifehy ny resaka banky. Any amin'ny tetin'ireny banky ireny ohatra dia betsaka daholo ny jiosy misahana, mahazo toerana ambony any zany. Ny resaka borsa dia saika ny jiosy no mifehy azy. Ny Amerikanina dia alehan'ny Amerikanina ny jiosy, firenena Israel ny resahako amin'izany. Dia raha mijery ny artista malaza dia misy andry Jean-Jacques Goldman, jiosy zao reny, Serge Gainsbourg, efa maty moa izy any amin'ny AFB, jiosy koa zao reny. Ry Enrico Macias, ry zakoa Patrick Bruel, ry Joe Dassin, ry Talita koa raha tsy iso mbola jiosy koa reny. Tiako tenena amin'izay dia hoe misongadina foana zany le hoe jiosy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ary na eo amin'ny sehatry ny siansa, armerie koa ary famoronana fitaovam-piadiana, ny resaka hoe tanjaka amin'ny sehatra izay fitaovam-piadiana izay dia fantatsika tsara zany hoe puissance an'Israel zany au niveau mondial. Ary ny resaka koa hoe fampiasana saina, verina amin'ilay resaka banky, ny tontolon'ny varotra sy ny ohatran'izany, fantatsika ny jiosy. Ary tsy amin'izay zavatra mampalaza izay ihany, fa na tamin'ny fahoriana ary dia misy foana miseho foana izay lazan'ny jiosy izay. Haitsika ny tantaran'ny Holocauste tamin'ny andro Hitler, suppression an'ny juif, fa hoe fiadinan'ilay hoe resaka race supérieure ambony noho ny rehetra. Ka tsy fantatro hoe noho izany rehetra izany hoe mahatonga ny olona, mahatonga ny malagasy hoe désespéré ao anatin'ny déception, miazakazaka amin'ilay hoe fisamborana, ilay etikety hoe teo jiosy, misoratena ho jiosy, kanjo tsy izy. Reo olona ny tany saiko rehetrarehetra teo, reo olona malaza reo, na dia ataoko hoe tsy mivavaka ary izy, tsy mahalala baiboly azy, tsy mino an'i Jesosy izy, dia rehefa atao ny ADN dia misy lien mihitsy. Raha rasaraisainao zany ny vatany dia hita mihitsy ny cellule any anatiny any fa manana ny rà jiosy izy, zany hoe ny tetiarana dia nanomboka tany amin'ny Abraham. Misy rà le niainga tany Mesopotamia, nomady, mpandehandeha, nipotra tany amin'ilay ville atao hoe Ur, dia niteraka ny Isaka, Jacob, dia nandalo famine, dia Josefa le exclu tao anatin'ny 12 fils de Jacob, dia lasa premier ministre tany Egypte. Planin'Andriamanitra nefa le izy, dia nitsoaka ny famine ny Jacob sy ny zanany, dia tonga tany Egypte mba ho rasazie, ho vokisana. Dia avy eo indray nalefa ho andefa tany Egypte ireo firenena avy amin'ny taranaka Jacob ireo noho ny amafisan'ny fony, ary efa tenin'Andriamanitra koa izay vision. Dia avy eo nafahan'Andriamanitra tamin'izay izy, vahoaka Hebreo, nampitaina ny ranomasina mena, nandalo Pasika, dia natao niodikodina tany amin'ny tany Kanana, dia nimena ny fanekena. Ary ny fanekena iny tsy maintsy nitandremana, ary iny na jiosy ny jiosy, nampiavaka azy tamin'ny Amalekita, ny Jebosita, Etita, ny Levita, tsy ny Levita fa ny Etita dia ny tsy fantatro, misy isan-karazany le izy. Ianao manampy azy, azafady ataoko entre parenthèse le Levita teo, tsy Levita. Dia avy eo Babo, Babilonianina, Nebokadnezara, mbola resaka fiodinana amafisan'ny fo daholo, mandrapatonga taorianan'ny Solomona mpanjaka, dia nivaky amin'izay nisy resaka Joda sy Israel, dia haitsika ny tohany, dia miparitaka. Dia eo amin'izay le misambosambotra hoe jiosy ny malagasy, manao théorie de remplacement, petatoko, ataingitaingina daholo ty hevitra rehetra amin'ny jiosy ty, ahora nefa rehefa miinterpréter ilay maha jiosy ny jiosy
mampiseho an'le mahajiosy ny jiosy au lieu dia anao étalage de connaissance à travers ny tanaka de 0 fa le hoe je suis ny teny kely hébreo manonona kely an'le Yahweh tétagramme Yeshua Todaraba tsy fantatro ino avy le karazana teny hébreu reny de aveo am'izay moi je suis juif de ny religion à part misy anahy de any amin'ny afo be daholy misalira afon mihitsy mandoto manalika manaratsy manapebo zany ny zavatra misy am'izao fotoana iresantsika izao ka za de miteny amintsika fa aza manaika rebrebe ny devoly am'ty resaka jiosy ity aza manaiky tengena ny devoly aza manaiky iambozona ny devoly fa ny resaka hoe jiosy aizay fotsiny raha mandalina za tsy jiosy fa raha mandalina an'izay teny hoe jiosy izay fotsiny fividianana malala izy eo ny mason'Andriamanitra ny hevitry ny teny hoe jiosy avy amin'ny jiosy ny famonjena sacré zany ka aoka ianao tsy salirana zany aoka ianao tsy anaiky ampiasain'ny devoly am'izany aoka ianao tsy anaiky ovrian'ny satana am'izany ampiseho toetra tsy mendrika ao anatin'izany zay ny afatra apitaiko aminao ka io tsy vitan'ny resaka hoe mividy talita ianao mividy bandelette ianao nomerie 153740 manambara an'izany mividy kipa ianao mividy tefiline ianao inona koa rabinika moa no mampiasa an'iny le tefiline iny tsy vitany hoe ibelabelanao ohatr'izany zany hoe manao apparence ohatr'izany de jiosy ianao eto tsisy bado ka hoe mitafitafy andreny ianao de hoe jiosy ianao satria ny vony amantarana ny azo fa mazava ny ambaran'ny baiboly vakeo ny romanina toko 2 andin'ny 7 7 tsy izay araka ny miseho ny jiosy sao de anao kipa tefiline bandelette rebareba volombava satroka inona koa le satroka le ohatrany satroka tsy teneniko fa misy dessin animé zay le manao an'le satroka ohatrany sorcier izy de mampiomehy be ny pozany fa tsisy ifandraisany fa rehefa le tonga am'le comportement détaillé teo ianao de mialatsiny fa le mitondra kifafa mandendeha ianao andevonjy satana ianao entre parenthèse iny verina am'le romanina 2:28-29 teo tsika hoe tsy izay araky ny miseho no jiosy so ianao hoe jiosy ety amin'ny Facebook mpivava fotsiny hoe za jiosy de manambany bany fiangonan'olona sy doctrinany olona sy manenjika katolika sy manenjika zay tsy mitovy hevitra aminao sy manalika gauche à droite de zay ny asehonao de jiosy ianao na i Mosesy ary manameloko anao any akoatra any am'izany zavatra resanao ohatra David ary Solomon manameloko anao daholo reny tsy zany anameloko anao am'izany fa ny ataonao ihany manameloko anao ary efa voatsara ianao raha tsy mibebaka sy mifonaingana zay ny atao voatsainao tsy izay araka ny miseho no jiosy romanina 2:28 tsy izay miseho amin'ny nofo no famorana any ny jiosy ara mazava tsara mihitsy manaraka an'izany hoe famorana 7 andro zany Levitikos any amin'ny Levitikos 12:3 vakio alliance Abraham sy Yahweh Elohim Genesis 17:11 resaka famorana ka tsy fantatro hoe ianao ve na voafora 7 andro sa hoe voafora fomban-drazana malagasy de ozy anao hoe jiosy resaka seho ivelany zany teneniko anao zao any eto ara nefa amin'ny baiboly de miteny hoe tsy izay araka ny miseho no mahajiosy anao so ianao jiosy safiotra jiosy mpilivava hoe manambany olona de iza no badonao hoe te jiosy ianao sa aloha tsy azonao am'izany tsy izay miseho amin'ny nofo ny famorana mazava be zany 2:20 fa izay araka ny miafina ny jiosy ny famorana amin'ny fo sy fanahy fa tsy soratra fo sy fanahy ny famorana
fa tsy soratra so ianao mieritreritra hoe manonona Yahwe ianao, manonona Todaraba ianao, manonona Yesoa ianao, manonona Salome ianao de jiosy tsy soratra fosy fanahy tsy izay araka miseho resaka fosy fanahy Andriamanitra mandinika azy fosiny fo zany rehetrarehetra zany mampita hafatra aminao daholo tsy ny apparence anao majiosy anao ary mandinika ianao eo masony tsy to no misy valeur fa tsy le zavatra ataonao miseho tsy zay araka miseho miafina Andriamanitra tsy hitanao maso izy Andriamanitra de fanahy tsy maintsy olo-panahy ianao fa afaka misentira ny présence afaka mahafantatra ny fisiny afaka mikote ny gloirany zany jiosy zany ka sao de olona efa malinao io ny jiosy io sao de za miresaka aminao zao za tsy miady anao tsy miady ho jiosy resinao am'izay fa aloha ny Andriamanitra no namarina anao hoe za ve jiosy sa tsy jiosy par rapport amin'ny zavatra andresahako taminao teto Romaina 2:28-29 tsy izay araka ny miseho no mahajiosy ny olona iray tsy izay miseho amin'ny nofo ny famorana fosy fanahy misy resaka fanekeny zany tompoko ho avy ny andro ozy Jesosy Kristy ho avy ny andro ozy Andriamanitra tsy to tamin'ny vahoaka Israely tsy tahaka ny fanekena ataoko tamin'ny razanareo Hebreo jiosy Israela tamin'izany le resaka talita bandelette kipa inona koa tefilinina sy ny sisa rehetra rebareba fa misy resaka fanekena eto Romaina 2:28-29 fo sy fanahy miafina zay le jiosy zay zay miporte an'io fanekena vaovao Jesosy Kristy io ny jiosy io anjo misy efa misendoatra be misy efa mitsipatsipaka be misy efa mivoaka faroratra anjo fa misy tsy haiko mety efa misy mialaina mihitsy any angambany mialatsiny am'le fitenenana fa izany ny marina raha tsy mahafaly anao zany mifonahy ianao am' Jesosy mifonahy ianao am' tompo mangata famelana mazava be io Romaina veriko indray 2:28-29 ny fiderana izany tsy avy amin'olona fa avy amin'Andriamanitra le zavatra terainy eto de le mahajiosy de tsy le mahajiosy araka ny miseho fa le miafina fosy fanahy famorana tsy amin'ny nofo de iza miteranao ny anjelin'ny lanitra miteranao any amin'ny tsy hita maso any zany ny zavatra partageko aminao zany fa tsy hoe miandry doka sy laza ety amin'ny Facebook ianao misisika mafy hoe je suis juif de raha vao tsy manaiky an'izay ny olona de rovainao opainao trohanao vato linchenao amin'ny karazana parole sadika isan-karazany lotoinao ny religion amin'ny hafa ambanimbanianao zay tsy mitovy hevitra aminao rehetra pour moi zany tena hoe olona mirefarefa amin'ny tany ty misy tany de mbola tsy eo amin'ny tany eo mirefarefa fa sotera mihitsy mialatsiny ka tongava saina ka asaotranao miteny aminao zao ny famonjena miainga amin'ny toeponao araka le Romaina 2:28-29 teo raha teo jiosy ianao de katsao le resaka fosy fanahy teo Andriamanitra de fanahy izy de mandinika vosiny fo ajanony le resaka apparence le resaka teo hitan'ny olona le resaka te alaza le resaka complexe le resaka anandevozany satana anao tena angatao délivrance manaovy ianao atao délivrance mihitsy am'izay resaka zay ary raha tsy vitanao zay de manatony ianao mpanompon'Andriamanitra betsaka ny mpanompon'Andriamanitra afaka manampy anao am'zany zany ny atao hoe devoly contrôle tsy misy resaka manifestation tsy misy resaka hoe manao crise ianao ohatran'ireny le olona possédé reny fa ohatran'ny devoly mpanao politika io any amin'ny sainao any no voafehy devoly contrôle ary vao contrôle tsara mihitsy ianao mieritreritra fa jiosy ianao or nefa io masony tsy to ianao satria zay ny important zareko aminao tsy jiosy ianao fa synagoga ny satana mirarosoa anao veloma tompoko